tahaka nandrahanao ho amin'izao tontolo izao no mba anirahako azy koa amin'izao tontolo izao. Jaona 7:20 9:20. Miarabantsika rehetra tompoko amin'ity fiaonantsika androany ity, ary kopakopa-tanana ho anao any amin'ny toerana maro izay anaranao n'izao fandarana izao. Ny asa nandrahan'Andriamanitra antsika eto amin'izao tontolo izao. Amin'ny maha-kristianina antsika, zanak'Andriamanitra mpanara-dian'i Kristy dia izao manana asa manokana ho tanterahina isika. Manana mission ho tanterahina isika. Zao ny ambaranten'Andriamanitra amin'ny Jaona 7:20-7:20. Jaona 7:20-7:20. Tahaka ny nanirahanao ahy ho amin'izao tontolo izao mba hanirahako azy kosa ho amin'izao tontolo izao. Inona moa ny asa nanirahana an'i Kristy? Ny hitory ny filazantsara ny fiainana mandrakizay. Hitona ny olona ho avy any amin'ny fahaverezana mandrakizay ho any amin'ny fiainana mandrakizay. Ho any amin'ny hitona ny olona avy any amin'ny tsy fahafantarana ny fahamarinana ho any amin'ny fahafantarana ny fahamarinana. Hitory ny tenin'Andriamanitra, hitory ny filazantsara, hamonjy fanahy, hamonjy n'izao tontolo izao. Jaona 1, Jaona 7:9-20. Fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra n'izao tontolo izao nomeny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Toy izao no nitiavan'Andriamanitra n'izao tontolo izao dia tantarainy ao nomeny an'i Jesosy Kristy. Ny asantsika eto amin'izao tontolo izao dia ny hamonjy fanahy, ny taona fanahy. Ka arakaraky ny hananantsika ny toe-tsain'i Kristy no hitadiavantsika hanao soa amin'ny mpiara-belona amintsika. Rehefa ao amintsika ny toe-tsain'i Kristy ny maika indrindra eo amin'ny lehilahy sy ny vehivavy dia hanohy ny asa izay nataon'i Jesosy Kristy. Hitory ny filazantsara amin'ny fomba rehetra. Hitory ny filazantsara. Ramako efa hikatona ny varavaram-pahasoavana tsy ho elentsony dia ho voatonona ao an-danitra ao ny vavaka farany ho an'ny mpanota ka hilatsaka ny ranomasy farany. Ataony fitalaona farany ary tsy ho rentsony ilay feo mamy ny famindram-po. Zany mahakaiky ny farany katona ny varavaram-pahasoavana zany no mahatoka ny Satana manao ezaka lehibe indrindra mba hiazona lehilahy sy vehivavy marobe eo ambanin'ny fandrika velatry ny Satana, eo ambanin'ny fomba n'izao tontolo izao. Ataon'ny Satana zay anasorana ao anatintsika ireo endrika ny zavatra ara-panahy rehetra, indrindra ny fahasoavan'i Kristy ao am-pontsika dia sinoa ny toetra ara-nofo, ny fankahalana, ny eritreri-dratsy, ny fielonana, ny fitiavan-tena, ny fitiavana n'izao tontolo izao, ny lamody sy ny zavatra momba n'izao tontolo izao. Sinoa ny Satana n'izany ny fahamasinana. Efa tazana any am-piangonana hiran'izao tontolo izao, alefa any am-piangonana, fitafin'izao tontolo izao, tonga any am-piangonana. Sinoa ny Satana ny reny ny fahamasina, ny fahamarinan'ny tenin'Andriamanitra izay tokony hiainany zanak'Andriamanitra. Lehibe ny andraikitra mipetraka eo amintsika kristianina, mpianatra Kristy. Tsy maintsy hoentinao amin'izao tontolo izao, rakotry ny aizina, ny fahazavana avy any an-danitra, ary arakaraky ny haben'ny aizina izay mandrakotra n'izao tontolo izao no tsy maintsy amirapiratany fahazavana ny finoana sy ny oam-piainana kristianina. Tsy maintsy hoentina any amin'izao tontolo izao, tsy maintsy miova ny fomba mampanao tsy araka an'Andriamanitra, ary tsy maintsy hananana ny toe-tsain'i Kristy izay mamonjy fanahy. Ny asa nandrahananao anio ny voninahitry Kristy. Raisinao ve izany afatra zany? Ekenao ve izany? Raha ekenao dia hiaraka hivavaka isika azy. Tompo tsara misaotra anao izay mafana, mavesatra ny afatra. Efa akaiky ny farany kanefa dia milofo Satana mandroboka ireo faharatsiana rehetra eto amin'izao tontolo izao, ary indraindray aza tratra ny zanakao. Tompo, arovo ny fiangonanao, arovo ny zanakao, ary ataovy mandresy mba hahafahan'izy ireo mampita ny fahazavana, ny fahamarinana sy ny fahasoavana ary ny famonjenao any amin'izao tontolo izao. Omeo anay ny sainao Kristy mba hahafahanay mamonjy ny hafa ihany koa amin'ny anaranao irery any. Amen.